midika ho fahombiazana ny lafiny diplomatika teo anivon'ny fanatanterahana ilay fitsidihana ny tanterahan'ny filoham-pirenena tany États-Unis tany la Frantsa ho an'Andriamatoa Julien Radanoira manampaizana manokana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena noho izany raha ny heviny tokony ajoro aingana ny gouvernemanta ahafahana manatanteraka ireo fotodrafitrasa entina mampandroso. Midika ho fatokisan'ny firenena-dehibe an'i Madagasikara sy ny filoham-pirenena vaovao ny fandraisan'ireo tompon'andraikitra vahiny sy ny mpamatsy vola iraisam-pirenena any Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina tany États-Unis sy Frantsa hoy Andriamatoa Julien Radanoira manampahaizana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena. Na izany aza dia tokony hapetraka ny gouvernemanta vaovao ahafahana miroso amin'ny fampandrosoana amin'ny firenena ary afaka miditra amin'ny fanohizana amin'ny programana asa fampandrosoana izay nisy teo aloha raha toa ka mbola tsy vonona ny programa filoha ankehitriny. Raha ny faniriana tsara ho amin'ny malagasy zany mampiatra ny hoe efa manana zany hoe projet de développement zany satria ao anatin'ny accord de Cotonou miaraka amin'ny Union européenne dia misy projet zay présentena natolotra hoe tiany Madagasikara ao amin'ny fampandrosoana Madagasikara zany hoe fanenana ny fahantrano réduction de la pauvreté. Misy ihany koa ny hoe ahoana ny amin'ny fampandrosoana ara économique sisa zany tokony hitao daholo dia eto zany mba manipiteny ihany hoe raha ohatra fetsitsika amin'izao fotoana izao dia mapy teo aloha ihany aloha zay efa nazahoam-bola hatramin'izay no jerevana na amboarina kely fotsiny satria efa nekeny ny Union européenne zany ny zavatra iny ohatra ny nataon'Andriamatoa Ravalomanana tamin'ny fotoan'andro tamin'ny 2002 ka ny DSRP zay tamin'ny andron'ny Andriamatoa Tantely Andrianarivo ngeno nampiasaina aloha hatramin'ny 2004 zay vao nanao any hoe Madagascar naturellement vision Madagascar naturellement sy ny mapy zay vao natao zay nge le continuité de l'état. Mahakasika kosa ny fifandraisana amin'ireo mpamatsy vola vahiny dia rariny raha toa ka mametraka amin'ny fitsipika izy ireo satria volam-bahoaka no ampiasain'izy ireo entina hanampiana ny Madagasikara. Noho izany dia tiany ho fantatra meloa ny fikirakirana amin'ny vola izay hanampiana antsika malagasy. Amin'ny lafiny anankiray satria tsika efa tsy nahazo vola mihitsy hatramin'izay zany zao dia manana ihany izy satria ampindram-bolanao izy sao dia verivery fotsiny vola satria ty Afrika satria amin'ny indrindra moa taty Afrika sy ny tany mahantra zay vola nampindramina tsy hita 4 milliards zay raha natao amintsika mikotina antsika malagasy fotsiny hatraminy hoe taona fa 570 nakaty 4 milliards moa zany zay nefa azo malagasy nakaiza moa zany zao tsika dia mba mieritreritra ihany ny olona hoe tia mivolanay atao ahoana tia sisa azadinoina fa matetika ilay mivola regny koa tsy an'le hoe organisme fotsiny amin'izao na firenena fa ny vahoaka amin'ny etran'ny olona sy ny hoe atsemboan'ny olona regny ka manana ihany izy mieritreritra hoe mba ahoana sy ahoana nandaliana an'ilay zavatra. Marihana fa any Bruxelles renivohitra Belgique no hojitia amin'ny filoha amin'ny faharoa amin'ny volana aprily ho avy izao. Izy araka izany fampiresahana amin'ny vondrona Europeanina momba ireo tetikasa fampandrosoana.